Fahaly miarabantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Androantsika dia andray teny iray ato amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo. Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahaefatra. Ary manana izany fahatokiana izany ny amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy. Kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na inona na inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra, izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Dia raisika ihany koa ny Jaonina toko fahaenina andininy fahatelo amby enimpolo. Jaonina toko fahaenina andininy fahatelo amby enimpolo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Ireo teny roa ireo no hanomezan'ny tompo hafatra ho antsika indray androany hoe ny fanahy no mahavelona, fa ny soratra mahafaty. Ny tiany tompo lazaina amintsika androany dia izao: ny fanahy masina izay nomena no manome fiainana. Ampitain'ny tompo mihitsy milaza mihitsy ny fanahy masina teto amintsika hoe misy zavatra anankiroa rahampita tenin'Andriamanitra. Ny anankiray dia mitory amin'ny alalan'ny nofo, amin'ny alalan'ny soratra, amin'ny alalan'ny matena maha-olombelona. Ary iny lazain'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahaenina hoe ny soratra mahafaty, fa ny fanahy no mahavelona. Soratra, fanahy. Dia any amin'ny Jaonina toko fahaenina dia sahala amin'izay koa hoe ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny zavatra toriana eto amin'ity miomana ity, miomana eona amin'Andriamanitra ao izay efa mahatratra zato mahery ny fizarana izay natao, dia tsy manambara olombelona velively, tsy manambara antoko-pivavahana. Ny eto amin'ny miomana eona amin'Andriamanitra ao sy izay rehetrarehetra mizara teny eto dia tsy manambara olombelona, tsy manambara fikambana, tsy manambara fiangonana na antoko-pivavahana. Tsy fiangonana ny miomana, fa manambara an'ilay maty fa nitsangana indray Jesosy Kristy ny anarany, ary nanome ny fanahy masina. Miteny izy any amin'ny Jaonina toko voalohany andininy fahavalo hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Fa milanina nomeny Jesosy Kristy izay hoe ny fanahy masina no ny ilaina mba hanomezana fiainana. Eto amin'ity androany ity koa dia tiana lazaina amintsika hoe ny azona fiainana, ny azona fiainana, ny azona fiainana dia Jesosy Kristy irery ihany. Ary Jesosy Kristy tsy hita maso intsony, tsy tsapa vatana intsony, fa rehefa nandeha izy ho any an-danitra dia hoy izy tamin'ny mpianatra hoe mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy miala ahako dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa rehefa hiala kosa dia ho tonga ny mpananatra, ary izy no hitarika anareo amin'ny marina rehetra, fanahy ny fahamarinana, ary io fanahy io no mitondra fiainana. Fanontaniana mipetraka amintsika androany: ny teny izay lazaina aminao, ny teny izay lazaina aminao, teny mitondra fiainana ve? Teny manafaka ve? Teny manazava ve? Teny mamelombelona ve? Sa teny mitondra fahafatesana? Fa misy teny anankiroa, dia ny teny mitondra fiainana, dia ny anankiray teny mitondra fahafatesana. Ary tsy misy fiainana, tsy misy famelombelomana, tsy misy fanafana, tsy misy fahazavana, tsy misy famonjena raha tsy ao amin'ilay teny avy amin'ny fanahy masina. Raha tsy ao amin'ilay teny avy amin'ny fanahy masina. Ary izay nahatonga Jesosy mihitsy ny teny hoe mahatsara anareo ny fialako, satria rehefa niala Jesosy dia nofo rehetra no mandray ny fanahy. Araka voasoratra any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia milaza hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ry fiangonana malala an Jesosy Kristy, ny olona rehetra mandray izao teny izao, manaraka an'izao hafatra izao, ny azona fiainana dia tsy fahalalana ara-tsaina, tsy fianarana boky, sy fianarana mitory-teny, tsisy maharatsy an'izany, fa tsy mahasolo ny fanahy masina izany. Raha tsy eo ny fanahy masina, tsy misy fiainana. Raha tsy eo ny fanahy masina, tsy misy fiainana.
tsy misy fiainana, tsy misy famonjena, tsy misy fanafahana any amin'ny fahotana, tsy misy fahazavana raha tsy eo ny fanamasina. Ary zay no tena tianambara amin'ity androany ity, amin'ny alalan'ity fandarana miomany ity, hoe tsy manambara afa-tsy ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay ary nameny fanahana ho an'izay mino no lazaina amintsika eto androany hanome fiainana ao antsika. Maro ny mitory, maro manambara fa lazain'ny tenin'Andriamanitra raha tsy eo ny fanamasina. Raha tsy eo ny fanamasina, mampitarika, mameno, manazava, mamporisika, tsy misy fiainana ho azo. Tsy misy fiainana ho azo raha tsy eo ny fanamasina. Tsy ny fianarana teolojia, tsy ny fianarana fahaizana teny hebreo na ny teny grika, tsy ny fahazoana sertifika amina mpampianatra na diplôma amina mpampianatra no mitondra fiainana, fa no mitondra fiainana dia ny fanamasina. Soratra daholo mantsy zany rehetra zany, na ny hebreo na ny grika na ny fahalalana resaka teolojia, zay ataoko hoe tsy mahasolo ny fanamasina zany, tsy mahasolo ny fanamasina zany. Amin'izao fotoana ny olona tsy ao amin'ny fanahy, ny ankamaroany tsy manana ny fanamasina, ary rehefa tsy ao ny fanamasina dia lasa fahalalan'ny saina, fahalalan'ny saina ary fahafantarana ara-tantara, fahafantarana fomba izay tsy mitondra fiainana, tsy manova, satria tsy manambara an' Jesosy Kristy. Ny fanamasina no manambara an' Jesosy Kristy, ary ny fanamasina no mila ananana mba hahafahana manambara an' Jesosy Kristy amin'ny hery sy ny fahefana, ary hitondra fanafahana, hitondra famonjena, hitondra fiainana ho an'ny olona izay mandray. Averiko ihany voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe azo hery amin'ny ilatsahan'ny fanamasina ary ho vavolombelon' Jesosy Kristy. Ny fanahy no mahavelona, fa ny soratra mahafaty. Ny teny izay nolazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Amin'ity androany ity tena tia napetraka amintsika hoe ianao raha hitory ny tenin'Andriamanitra, raha ianao raha hizara ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsy fantatro na hira na fitendrena na fitoriana amin'ny vatana na soratra, ataoko hoe boky na brochure sy ny maro samihafa, raha tsy ao ambadika mihitsy ny fanamasina manosika mameno ary eo anoloana ihany koa mitarika, dia tsy misy fiainana, tsy misy fahamonjena, tsy misy fanafahana ary tsy misy fahafantarana an' Jesosy Kristy. Apetraka amintsika tsirairay avy zany, ary ho an'ny tsirairay avy koa mandray tenin'Andriamanitra dia izao ny zavatra voasoratra. Tsy resaka ny fandraisana ity tenin'Andriamanitra ity tsy amin'ny saina fotsiny ihany, tsy resaka fahaizana manao dissertation, tsy fahaizana manao famakafakana sy famelabelaran-kevitra ny zava-dehibe ka hoe ahafahana mitory teny, ary zay hoe mahay mamelabela-kevitra, mahay mamakafaka lahatsoratra, mahay mandahan-teny dia hitory ny teny ary anambara ny filazantsara. Fa mamono, mahafaty zany raha izay fotsiny ihany. Fa ny zava-dehibe dia fananana ny fanamasina, fananana ny fanamasina mameno, mandrakotra, mitarika, manazava ary mampiteny amin'ny hery sy ny fanahy. Izay ny tena zava-dehibe ary tiana apetraka amintsika tsirairay avy, ary tena tiana zarena amintsika androany fa ny fananana an' Jesosy, fananana ny fanamasina no mitondra fiainana. Donc antsika hijery tenin'Andriamanitra indray ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly anehoana amintsika hoe ny fanamasina no mitondra fiainana, fanamasina ny tena zava-dehibe. Asan'ny apôstôly toko fahaenina, asan'ny apôstôly toko fahaenina dia mahita sika ao amin'ny andinin'ny roa, ary ny 12 nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izay, koa amin'izany rahalahy mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany. Izany hoe mahita tsika eto zao ataoko hoe fepetra tokony hananana raha ohatra ka hanao ny asan'Andriamanitra dia ozy voalaza hoe olona tsara laza sady feno ny fanahy mba hitendrena hanao an'izany asa zany. Raha jerentsika eto amin'ity andiny toko fahaenina ity dia ny amin'ny hoe fizarana ny sakafo, fikarakarana ny olona, zany hoe raha amin'izao fotoana iainantsika zao dia hoe ny diakona. Ary napetraka mihitsy atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina hoe ny fepetra voalohany takina ahafahana manao an'izany asa zany dia olona feno ny fanahy, olona feno ny fanahy.
zay ny fitakiana, zay ny fepetra takiny ny fanamasina. Amin'izao fotoana tsy zany ny fepetra takin'ny olona, fa olona manam-bola, olona manam-pahaizana, olona mahay mitantana, na tsy eo ara ny fanahy, na tsy manana an Jesosy Kristy ary tsy mampanina, na eo ny sigara, eo ny kolikoly, eo ny toaka, eo ny fahotana, tsy mampanina zany, fa rehefa manam-bola, mahay mitantana, mahay mandrindra, mahay mandamina, dia zay no fidiaina ho amin'io asa io, amin'io madiakony io, zay tsy araka ny tenin'Andriamanitra, fa voalaza dia olona tsara laza, olona feno ny fanahy. Ka raha ny olona hitandrina ny latabatra, olona hizarana sakafo, olona hikarakara, ny olona atao hoe diakona ary takiana, olona feno ny fanahy, maika ny olona zay hitory anambara ny filazantsara, anambara ny tenin'Andriamanitra, ny tsy maika ilana ny fahafenon'ny fanahy, fitarian'ny fanahy mba hitondra fiainana ho an'ny olona. Apetraka amintsika mihitsy zany hoe mila miverina atao amin'ny loharano, atao amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, ny zava-dehibe dia ny fananana, ny fanamasina. Miverina kely tsika lolo kely eo ny asan'ny apôstôly toko 5 dia hitantsika ato hoe andininy toko 5 eo amin'ny andininy fa 720 ary ny lehibe ny mpiambina ny tempolo sy ny lohan'ny mpisorona rehefa nandray zany teny zany dia niroahana dia niroahana ny amin'ny faran'izany, ny amin'izay ho faran'izany dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano maizina ireny dia indreo izy mitsangana eo ankianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Dia lasa ozy izy ny lehibe ny mpiambina sy ny mpiandry raharaha ka nitondra azy nefa tsy nanao mahery satria natahotra ny vahoaka izy fa andao ho torahany vato. Ary rehefa netiny dia napetrany teo anatrehany Sinedriny ireo ary ny mpisorona be nanontany azy ka nanao hoe efa norarahanay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany, ka anjo indro efa nofenonareo ny fampianaranareo Jerosalema ka tianareo ankinina aminay ny rahan'izany lehilahy izany. Zany hoe ny tena tiana lazaina amintsika hoe fahafenon'ny fanahy tao amin'ny Petera, na tonga azy na ny rarana na ny sakana na ny vonona na ny kapohana hoe tsy hanambaran' Jesosy Kristy, tsy nanaiky le fanahy fa tsy maintsy nanambaran' Jesosy Kristy tao anatiny. Ary rehefa mijerytsika lolo ao dia ozy izy hoe reny lehilahy tsy nahita fianarany reny, le lehilahy tsy malala fianarany reny no mitory ny tenin'Andriamanitra kanefa tao ny fanamasina. Tahaka izany koa Jesosy rehefa nanao fagagana, rehefa nampianatra ary nagaga ny olona dia ozy ny olona hoe tsy le zanaky ny mpandrafitra ve ity, tsy fantatsika ve ny ray aman-dreny, satria ny eritreretina masy dia ny hoe fahaizana fianarana, fahaizana taratasy, fahalalana ara-tsaina, fahalalana tantara, fahalalana ny Hebreo na ny Jiosy no ahafahana hitory ny filazantsara. Tsy zany ny zava-dehibe, tsy zany ny zava-dehibe, tsy misy maharatsy an'izany fa tsy mahasolo ny fanamasina zany. Ary raha tsy eo ny fanamasina dia fahalalana ara-tsaina zany, tsy mitondra fiainana, tsy mitondra fiekekeloka, tsy mitondra olona ho amin'ny fibebahana, tsy mitondra olona ho amin'ny tahotra an'Andriamanitra, tsy mitondra fahazavana, satria tsy ao ny fanamasina. Fa ny fanamasina no ilaina voalohany indrindra ameno anazava hitarika ary ny fanamasina tsy miditra nefa raha tsy mibebaka, ary raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy, ary raha tsy ao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy ao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy mandeha, tsy ao ny fanamasina. Tia napetraka amintsika tsirairay avy zany. Ho anao zay mitory ny tenin'Andriamanitra, ho anao zay mizara tenin'Andriamanitra, ianao zay mampianatra, ianao zay manabe, ianao zay mitondra olona ara-pivavahana, ara-pilazantsara, raha tsy ao ny fanamasina dia fahafatesana. Raha tsy ao ny fanamasina mameno manazava mitarika dia famelabelaran-kevitra, famakafakana lahatsoratra, fanadiadiana, lasa tahaka ny hoe ohatry ny mpianatra eny amin'ny eny am-pianarana, eny amin'ny terminal na any amin'ny troisième manao rédaction, manao commentaire, manao resaka dissertation, fa tsy zany ny amin'ny filazantsara. Tsy zany ny amin'ny filazantsara fa ny filazantsara dia fananana ny fanamasina aloha voalohany indrindra, mameno, mitarika, mandresy lahatra ny amin'ny fahotana ary mameno teny amin'ny fotoana manambara an'i Jesosy Kristy. Izay ny filazantsara, izay ny itoriana ny filazantsara. Amin'izao fotoana mampalahelo ny filazantsara fa tsy eo intsony ny fanahy. Ary rehefa tsy eo intsony ny fanahy dia tsy hita Jesosy Kristy, ary rehefa tsy hita Jesosy Kristy dia lasa soratra, rafitra, fotodalàna, fitsipika, fombafomba fanao no apetraka satria tsy eo intsony ny fanahy, ary lasa routine, lasa fombafomba tsy mihaino ny fanahy zay mitarika hoe inona ny teny tokony omena amin'ity ora izao fotoana ity, tsy zay intsony no mitarika fa resaka efa soratra, resaka lamina, resaka programa efa mipetraka andro maro taloha
dia iny fotsiny no arahana avy eo, tsy manambary tsy mamantatra ny fanahy hoe ny olona mihaino eto ve olona mila hitoriana ny fitiavan'i Jesosy, olona mila toriana ny fibebahana, olona mila ampaherezana, olona mila hafahana, olona mila ampahafantarana ny azo fijaliana. Fa tsy misy an'izay intsony fianona ny fanamasina, tsy misy fianona ny fanamasina fa mandeha araky ny boky, mandeha araka ny rafitra, mandeha araka ny filaminana, mandeha araka izay programa, ary tsy ao ny fanahy dia tsy misy fiainana. Tia napetraka amintsika androany ny soratra mamono, ary ny soratra mamono ihany koa ny lalàna ny voalaza, ny lalàna dia mamono, ny lalàna dia mangeja, ary ny lalàna tsy mitondra fiainana fa ny fanahy no mitondra fiainana, fanahy no mitondra fiainana, ny fanahy masina. Ary ho voasoratra raintsika indray Korintianina faharoa, Korintianina faharoa toko fahatelo, Korintianina faharoa toko fahatelo dia izao ny voasoratra ao, andininy fafito ambin'ny folo, ary ny tompo izany fanahy zany, aza hitoerany fanahyn'ny tompo no hitoerany fahafahana. Toy ihany le rehetrarehetra teo ihany, zany hoe ao amin'ny fanahy masina dia olona afaka, tsy voageja ny soratra, soratra mantsy dia mametraka lalàna, lalàna dia tsy maintsy sabotsy ianao mivavaka, tsy maintsy lahady ianao mivavaka, raha tsy mivavaka ianao lahady, raha tsy mivavaka ianao sabotsy, bedy ianao, meloka ianao, tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ny soratra, ny lalàna dia tsy mahazo mihinana an'ito sakafo ito ianao, fa sakafo maloto, ary raha mihinana an'io ianao dia makany amin'ny fahaverezana. Volazan'i Jesosy nefa any amin'ny Matthieu toko 10:10, tsy izay rehetra miditra ny vava ny mandoto ny olona, fa ny mivoaka ny mandoto ny olona. Ny famonjena dia ao amin'ny fanahy masina, ny fanahy masina, ny fanafahana, ny fanafahana dia ny fanahy masina ny manafaka. Ny tompo zany fanahy zany, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no toeran'ny fahafahana. Apetraka amintsika tsara zany hoe ao amin'ny Jesosy ianao dia manana ny fanahy, ny fahafahana. Tsy miresaka hoe misarido na tsy misarido, ka rehefa misarido dia tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra, merika eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy misarido. Soratra daholo zany, tsy resaka andro sy volana sy taona, tsy resaka lalàna ny olombelona, baiky ny olombelona, tsy resaka fandoavam-bola, fandoavana fahafolo-karena, izay soratra avokoa ary mitondra fahafatesana. Fa ao amin'ny tompo dia fanahy, fahafahana, mitarika amin'ny marina, mitarika amin'izay sitrapony, fanahy ny fahafahana. Tsy ny lalàna no mahavonjy, tsy ny fankatoavana ny lalàna no mahavonjy, ary tsisy mahavita mankatony lalàna, tsisy mahavita mankatony lalàna. Lalàna 1300 aloha ny tsy fahavatahana nakatony izay nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny anso fijaliana mba hitondra fanafahana ho an'ny olona. Satria izao ny voasoratra, tsy hamarinina amin'ny lalàna ny olona, fa marinina maimaimpona amin'ny finoana. Apetraka amintsika mihitsy zany hoe ny famonjena, ny fanafahana dia ny fanahy masina ao anaty. Voalaza ten'Andriamanitra hoe ny fanahy masina, ny lalàna dia nitarika ao amin'i Jesosy, ny lalàna nitarika ao amin'i Jesosy, ary rehefa tonga ao amin'i Jesosy tsy ao ambany lalàna intsony fa ao ambany fahasoavana. Ary iny fanahy iny ao anaty rehefa nanaiky an'i Jesosy, fanahy ny famarinana mitarika, mitondra fiainana ho an'ny olona rehetra rehefa ao amin'i Jesosy Kristy. Tia napetraka amintsika zany, tsy ny soratra ny mahavonjy, tsy ny lalàna ny mahavonjy, tsy ny fitsipika, tsy ny rafidrafitra, tsy ny fombafomba mitondra fahafatesana zany, satria soratra, ny soratra mahafaty, fa ny fanahy ny mahavelona. Nofo tsy mahay manao na inona ino Jesosy, fa ny fanahy ny mahavelona. Ary ny teny izay lazaiko anareo Jesosy dia fanahy sy fiainana. Apetraka amintsika ihany koa androany, ho antsika tsirairay avy, ny atoro antsika Jesosy Kristy. Jesosy Kristy miditra ao anaty, Jesosy Kristy mibaiko 420 ora amby 420 ora, 7 andro amby 7 andro, mitarika arak'izay sitrapony, arak'izay tiany, manome fiainana. Ary rehefa manana fiainana dia mitondra fiainana ho an'ny olona ihany koa. Tsy voavidy volo zany, tsy voavidy volo zany, tsy voavidy ny ezaka zany, tsy voavidy amin'ny resaka ezaky ny teny zany, fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra, fibebahana, fiekenan'i Jesosy Kristy, mitondra fiainana ary maimaim-pony izany, omen'Andriamanitra amin'izay mangataka, omen'Andriamanitra amin'izay maniry, omen'Andriamanitra amin'izay mangetaheta, dia hitondra fiainana ho an'ny olona tsirairay avy, mba azo fiainana ny ianao, ary hitondra fiainana ho an'ny hafa ihany koa amin'ny alalan'ilay fanahy masina, manazava, mitarika, mampahery, mananatra, miaro, ary mitondra amin'ny hery sy ny fanahy, manambara an Jesosy Kristy irery. Tsy olombelona, tsy atoko-pivavahana, tsy fikambanana, fa Jesosy Kristy, lalana sy fiainana ary famarinana. Amen.